Inona no andrasan'i Bazesy Krisy amin'ny mpahandro? Anankitelo no andrasan'i Bazesy Krisy amin'ny mpahandro. Manadio ny fitaovana rehetra sy ny toerana rehetra, izany hoe ny ao an-dakozia sy ny toeram-pisakafoanana izany. Izay ny voalohany. Ny faharoa mikarakara ny tsakitsaky isan-karazany. Dia ny fahatelo manamboatra sakafo izay angatahany mpanjifa. Anankidimy ny zavatra tokony ataon'ilay mpahandro. Ny tsanganana voalohany amin'ny fafana, inona ilay atao amin'ny fomba ahoana ny fanaovana anazy, aiza isaky n'inona. Voalohany izany manadio ny fitaovana sy ny toerana rehetrarehetra. Ao amin'ny pizzeria io izany no resahantsika. Dia arahana ny instruction nettoyage cuisine ustensile sy ny instruction nettoyage restaurant Bazesy Krisy. Arahana mitsipiriana io izany. Maraina alohan'ny fisokafana dia alohan'ny hody amin'ny hariva amin'ny alina amin'ny valo moa izany midiny ny pizzeria dia alohan'ny hodiana dia tsy maintsy madio ny toerana na ny lakozia na ny fitaovana. Dia ohatr'izay koa rehefa miverina maraina dia mila diovina alohan'ny hisokafan'ny toerana. Ny faharoa dia mikarakara ireo tsakitsaky isan-karazany manaraka izay tenin'ny lehibe izany, izay hoe hozy ny lehibe hoe izao atao dia izay no atao. Isan'andro io izany dia mikarakara sakafo andavanandro arakaraka ny baiko misy eo izany. Dia ny fahaefatra manomana ny sakafo angatahany mpanjifa. Dia arahana ny instruction amin'ny resaka fikarakarana menu, misy instruction préparation menu Bazesy Krisy dia menu à la carte Bazesy Krisy isan'andro. Dia manamboatra pizza. Dia ny fanamboarana pizza koa ohatr'izay arahana tsara ny instruction préparation pizza Bazesy Krisy. Tsy hoe izay pizza tianao atao no atao fa misy hoe ohatr'izao ny fatran'ny zavatra atao, ohatr'izao ny hafanan'ny lafaoro sy ny sisa. Izay no hitanao anatin'ny instruction. Dia izany hoe iny foana izany ny pizza mipoitra eo. Tsy hoe androany ny pizza tsara be dia rapitso ratsy be. Fa rehefa manaraka ny instruction dia mitovy foana ilay pizza satria arahana tsara hoe ohatry ny ahoana ny fanafanana lafaoro, ohatry ny ahoana ny ingrédient ampiasaina, ohatry ny ahoana ny famoahana anazy ao anaty four pizza. Dia arahana tsara foana izay dia mitovy foana ny qualité-n'ny pizza. Tsy hoe androany ratsy rapitso tsara, rapitso mantamanta, rapitso masaka be. Fa arahana amin'ny atsipiriany ny instruction préparation pizza Bazesy Krisy. Dia ny ora fiasana dia adiny 7 isan-kerinandro. Ny mpanao lakozia moa izany dia adiny 80 fahagotiana 70. Dia amin'ny 10 ka hatramin'ny 1 tolakandro dia avy eo afaka mody amin'ny 4 ka hatramin'ny 7 alina. Dia ireto ny fahalalàna ny atao sy ny fitiavana talenta ny traikefa raha mahaliana anao ny hanao mpahandro ao amin'ny pizzeria Bazesy Krisy. Ny vao BBC nanao fifanana manokana momba ny fanaovana tsakitsaky, fikarakarana sakafo dia izao ny atao mila mahay mahandro, mila tia mahandro, manana talenta mahandro, mila tia manadio, tia madio, mila olona mora toro, izay ny toetra, dia mailamailaka, kinga, mazoto. Rehefa mivarotra tamina resaka gargote ianao, mivarotra hani-masaka dia mety anao itoerana mpahandro ao amin'ny Bazesy Krisy Sarl io. Izay fa dia miandry anao i Bazesy Krisy Sarl raha mahaliana anao ny hiaraka hiasa aminay.